hoe inona ny mahatonga ny firenena, inona mahatonga ny malagasy manao kolikoly mba hafana amina resaka BEPC fa tsy hoe bac na licence na doctorat fa tena hoe BEPC brevet efa hanaovana kolikoly. Ya, salamatsika iaby. Mirabanao zay sendra mahita ny tafatafa hoentiko androany. Raha ny tena marina ela tsy naneho hevitra, ela tsy nizara zavatra teto amin'ny tambazotra tserasera. Ny antony moa zany mazava be amintsika. Deja ny zavatra resahako eto, tematika fiarahamonina, fiainam-pirenena, fiaraha-miaina, tsy dia amin'ile tematika ilain'ny rehetrarehetra, tsy amin'ile manala azy, tsy amin'ile mampiomehy, dia tsy dia be mpanaraka. Ny antony faharoa koa moa, mangina satria leo tanteraka ny raha misy sy ny fifampitondrana na ara-piarahamonina na ara-politika amin'ity firenena ty. Ny antony fahatelo moa zany mazava be, tratry ny velon-tegna, dia ankoatran'izay koa mianatra mangina, fa ny mangina hono no volamena. Kanefany na tiana na tsy tiana, tsy indraindray tereny eritreritra, tsy maintsy miteny, tsy maintsy mizara fomba fijery, manoloana ny raha misy amin'ity firenentsika ty. Tena enjana, tena tsy hitako zay fomba hitenenako anazy. Misy zavatra hafa, misy zavatra tsy tokony ho isy, misy zavatra tsy manjary zay tsy isy amin'ny firenena ambadika any, misy amin'ny firenentsika ty. Amiko nefa ny vahaolana dia ny fifampiresahana, ny fanehoan-kevitra, satria izay no azo atao, tsy andoavam-bola, azo atao mba hanararaotana ny fisian'ireo tambazotra tserasera reto. Averiko indray mandeha, maro loatra ny raha tsy manjary mampiteny ny moana. Ny moana rehefa mitady hiteny, indrindra ve antegna tsy moana. Ny mahatonga anahy resaka androany zany dia niakiviako, nahita an'io resaka io, nanomboko maly hoe amin'ny fanadinana BEPC dia efa isian'ny kolikoly. Mpampianatra mihitsy no manome, manolotra, mivarotra, manome vahana kandida amina resaka matematika amina BEPC. BEPC le resaka nefa efa hanaovana kolikoly a Madagasikara. BEPC tsy haiko zay zava misy amin'ity Madagasikara ty, fa nanomboko maly ama zany mba niresadresaka tamin'ny namana, tamina zoky, hoe inona ny mahatonga ny firenena, inona mahatonga ny malagasy manao kolikoly mba hafana amina resaka BEPC fa tsy hoe bac na licence na doctorat fa tena hoe BEPC brevet efa hanaovana kolikoly a Madagasikara. Tsy haiko na azontsika saran-tsaigny le raha, fa tena efa tsy izy, tsy hoe ambany niveau fa efa tena efa tsy izy. Fa rehefa niresadresaka amin'ny namana manany, amina zoko sy ny karazany, amin'ny fiarahamonina dia azoko le izy. Ho resahako amintsika eto zany ny mahatonga hoe ny antony mahatonga ny kolikoly mba ahazahoana BEPC a Madagasikara. Tsy voandroany io ny tratra, io no hita miparitaka amin'ny Facebook, fa izy io efa ela be. Efa ela be, ary mbola misy. Ny antony voalohany, izy zay hoe ny niveau-ny mpianatra efa tena ambany. Ny BEPC nefa no mba mari-pahaizana minimum afaka mba exploitena amin'ity firenentsika ty, raha mba te ho tafatafa ohatra hoe tao lasa mpampianatra frama na te ho lasa amin'ny ataontsika hoe amin'ny état civil. Aleo tsy teneniko le branche fa matetiky mora tezitra ny akamaroa ny malagasy. Mba ahafahany manao concours, mba ahafahany miditra amina asa mpanjakana madinidinika, dia mila an'izay BEPC zay zany izy au minimum. Nefa izy tsy au niveau, tsisy ninina, dia manao an'izay kolikoly zay. Zany hoe ny ahafahany BEPC zany efa fraude, efa kolikoly, efa trisy,
mba hahafahany koa rehefa avy teo manao fraude sy manao kolikoly mba anaovana an'ilay concours. Tsy haiko nahazotsika sarantsaina hoe inona ireo ataotsika hoe sampandrara na sampanasa eto Madagasikara ahafahany manana BEPC mandray anjara amina fifaninanana. Raha vao iteny koreto koa azo, raha vao iteny ohatra ao amin'ny état civil, amin'ny resaka administration. Mbola misy ao asa ohatra ataotsika hoe secrétaire amin'ny état civil sy ny karazany mbola mitaky BEPC. Ary amin'ny tsy haiko amin'ny gendarmerie sy police fa iarahantsika mahalala. Zany hoe izy zany efa tsy alehany, efa ratsy bazy nanomboka tamin'ny école primaire, nefa mba te hanana asa, de mba mila an'izay BEPC zany izy au minimum mba ahafahany mandray anjara amin'ireo concours reo, de arahany kolikoly. Zany hoe BEPC nama BEPC. BEPC. za mpianatra kamo taloha. Za nahay fa za zany isan'ny mpianatra kamo. Tsy mahavita mianatra lesona zany, tsy mandika lesona tsy indraindray. Fa tamina BEPC atopoko faharoa tamin'ny faritany Toliara. Faritany Toliara ray manontolo faharoa ny tenanay ary nahazo loka tamin'izany fotoana zany. Mba hoentiko itenenana hoe izany niveauna BEPC zany tompoko, tsy tokony mba hoe tsy tokony mbola isian'izany fraude sy kolikoly zany fa Madagasikara antsika ty efa tsy haiko hoe tsy haiko zay antony. Raha mba hoe licence ohatrany hoe misy université malaza eto Madagasikara, aleoko tsy hiteny fa misy université malaza hoe mivarotra noty sy ny karazany. Raha mba licence, doctorat, tsy haiko, azoko ekena ihany fa hoe BEPC venama de misy mpampianatra cadre voaroiroy tratra ambody omby manome valina examen, valina sujet amina mpianatra, amina mpiadina amin'ity Madagasikara ty zany. Io ano hita, io mandeha amin'ny Facebook io, Orange, ireo télévision maro isan-karazana reo, fa agny amin'ny district ambanimbany Voloagny de tena troly raha. Tena tsy haiko fa amiko zany izy matoa misy ny zavatra ohatran'io de tsy mamokatra, tsy mahomby ny fampianarana, ny fagnabeazana hoentin'ny tompon'andraikitra amin'izany. Madagasikara eto koa moa zany tsisy tompon'andraikitra raha tena marina. Na misy tsy fahombiazana reo tsy hitanao zay tompon'andraikitra, fa amiko matoa hoe niveau matoa BEPC vidina anaovana kolikoly dikany ratsy ny niveau ny fampianarana eto. Afaka hiteny reo tompon'andraikitra hoe anga zahay no ohatrany hoe tamin'ny fanazavana mahakasika ny lalana simba, anga zahay no mitondra camion namotika an'io. Mety afaka miteny an'izany ny tompon'andraikitra ny fampianarana amin'ny ty firenentsika ty fa enjany BEPC venama de fanaovana zavatra ohatran'izany. Io zao izy manao kolikoly, ny fraude mba azahoana BEPC, de eritrereto manao concours zany izy idirana amina asa-panjakana agny, de manao kolikoly koa, de ohatran'izay de possible zany ireo mpiasa azoko lazaina hoe madinika amin'ireo sampandrara rehetrarehetra Madagasikara reo zany mety efa ohatran'izay tagnatin'ny 20 taona 30 taona amintsika miteny. Normal be raha tsy mandeha ny état civil tsika malagasy, normal be raha tsy mandeha ny zavadrehetra amin'ny ankapobeny. Voatery ho antegna miteny marina fa tsy de hoe misy ilana anazy satria tegna amin'ity firenena ty tsisy hoe tsisy poids bitika fa le zava-misy zany efa enjana. Tsy haiko raha mba megnatra ny mpitondra fanjakana raha vao mahita an'ireny miparitaka amin'ny haino aman-jery na eto an-toerana na any ivelany fa trop le raha. Trop le foy te sujet fa tegna ty somary efa fotsifotsy volo. Efa ela na resategna an'io ta Madagasikara fa tsy azoko. Tsy haiko na hoe inona no andraisanareo an'izany zany fa amiko tena tsy hitako zay ohatrany hoe tena signa zany hoe potika le firenena. BEPC vao nama mitrisy, BEPC manao kolikoly, BEPC vidina, BEPC brevet vidina. Zany hoe efa ambanin'ny brevet zany niveautsika, nefa tsika no mpiasa-panjakana, agny secrétaire, tsy haiko, mpitandro filaminana rehefa avy teo. Tsy hitako zay fomba hitenena anazy fa mbola formuleko tsara, documenteko tsara
Teo zaraiky eto ndray mandeha fa mba manam-pôzy kely fotsiny eo. Dia mba mizara zay zavatra mandalo an-tsaina eto. Tsaratsara antsika iaby. Mafy ny manjoany ty Madagasikara antsika ty. Mafy. Nefa tsika nefa nisafidy ny angina. Zay no faratapony amintsika satria zay no volamena. Dia zay. Tsaratsara antsika iaby. Saorana an'izay mahita n'ity zavatra resahako ty. Ya. Nizay le Madagasikara.